dia ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no androsoanao tokantranonao amin'ity alina ity fotoana anarahantsika ny fandarana Sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny onjam-peo MBS ary arahanao ihany koa amin'ny tambajotra serasera manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia horesantsika atao anatin'ny fandarana ireo raharaha mafana rehetra ny famofoasiny show tao anatin'ny herinandro lasa iny izay mbola iainantsika hatramin'ny androany aza moa ary iarahako manolotra mazava loatra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Arary Nirina ny fandarana miarabanao Clémence tonga soa atao anaty fandarana indray. Miarabanao indray namana Lilira Faralahy dia tonga soa ihany koa ianareo rehetra atao anatin'ny fandarana Sahila zao indray amin'ity alina ity ary antenanay fa tsy saraka aminay mandrapahatapitr' ireo fandarana izao toy ny mahazatra isy ny fitondrana aloha tia-panombohana fanadihadiana hoentina aminareo anatin'izany fanadihadiana izany ny araka ny teny namana Lilira Faralahy teo ny vaovao mafana dia ny raharaha manandafy mahery lanto izay fantatritsika tsara fa niakatra fitsarana rehefa avy nianona teny amin'ny polisy avy ihany koa mbola nianona teny amin'ny gendarme fa ilay raharaha makasika ny fiakarana teny amin'ny cybercriminalité no arahantsika ao anatin'ny fanadihadiana aorinan'izay tsika dia andray vahiny tsy latsa-danja noho ny vahiny izay efa noraisina teo aloha sy noraisina teto amin'ny fandarana no horaisintsika androany ka dia mialohany andraisantsika amin'ny vahiny aloha dia arahantsika izay fanadihadiana makasika indrindra ny raharaha mahery lanto manandafy izay. Nafen'ny polisy tsy nisy nahita any mahery lanto manandafy mihitsy na ny mpanao gazety na ireo tonga nanoana azy tetsy anosy androany. Tamin'ny iray orasy sasany resaka ny nandeha fa efa any amin'ny fampanoavana ao anosy ity mpanao politika ity ka nirohatra nakany indray ny mpanao gazety sy ireo nanotrina any mahery lanto manandafy. Tamin'ny 2000 kosa vao nahazo loharanom-baovao mari-potitra izahay fa tamin'ny orio vao niditra tao amin'ny fampanoavana indray i mahery lanto manandafy rehefa tsy hita izay nisy azy nandritra ny ora 4 teo eo. Tonga nanotrina antifaran kosa ny RMDM sy ny Antokotimo izay nitarihan'ny sekretera jeneraly ny Antokotimo. Ny tena antondriana eto dia ny fanoherana tanteraka ny fihetsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao izay miezaka mamotika ny demokrasia ary miezaka mamono ny feo rehetra izay tsy mitovy hevitra aminy. Firifiry moa ny fitarainana nataonay teo anivon'ny Antokotiko Madagasikara sy ny Antoko-panohatra mahakasika ataon'ny fihetsika ataon'ny mpanaradia ny mpitondra manao fankahalana na manao diabolisation ny filompanorina ny antoko na ny mpanohatra rehetra mihitsy nao anatin'ny RMDM firy ny fitorinana nataonay hatramin'izay fa tsisy valina izany ankehitriny zavatra tsy misy dikany akory tonga dia tsara ina mihitsy hoe tsisy dikany ny tany anaty Facebook nefa dia efa voasambotra nidy violon 48 heures le olona ka ny antony nijoroana eto ankehitriny dia manohatra tanteraka an'izay jadona sy fanapotehana ny demokrasia izay eto Madagasikara ary efa hita izany fa ny mpitondra ankehitriny dia mampiasa ny rehetra eo am-pelantanany sy ny forsa rehetra eo am-pelantanany aminona izay tsy mitovy hevitra aminy ary aminona izay feo mety manelingelina ny sofiny ary izay no mahatonga n'izao zavatra izao izay tsy manaky an'izay ary izay ny joro ary izay no mahatonga anay tonga eto manao firaisakina niza hiaran'ny tsindrazolena niza hiaran'ny jadona dia eto izay mijoro fanotrina ao anatin'izay. Jadona izao misy eto Madagasikara izao ka tsy azo ekena hoy hatrany Irina Randriamasinoro. Araka laziko teo dia izay hijoro manomboka izao ninona izay mety valiny fitsarana ataony rehefa avy eo dia izay manana ny fomba hoentinay koa hanoherana an'izao jadona miatra eto amin'ny firenena izao ary izay tsy hamelan'izao handeha ho azy izany satria raha izao no mitohy vo izao saditsika dia efa mipetraka ao anatin'izay jadona izay ahoana ny ainantsika afaka fotoana fohy ao ariana kely ao dika izay mila fijoroan'ny rehetra amin'izao zava-misy izao. Namoaka fanambarana ihany koa moa androany vao maraimbe ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha Antime sy ny RMDM izay mivaky tahaka izao. Manoloana ny fiampiangana sy ny fitazomana an'Andriamatoa mahery lanto manandafy no ny fanehoan-kevitra tsotra nataony tao anatin'ny Facebook dia iaraha mahita fa misy tokoa ny fanapara-pahefana ary fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny mpitondra. Voalaza mazava ao amin'ny 150 lalam-panorenana nefa fa iantohana ny fahalalahana maneho hevitra. Ny fiampangana sy ny fitazomana azy izay nataon'ny mpitandro filaminana dia azo dika tsotra izao fa fanaovana raha matahora an'ireo malagasy rehetra
samaneho ny heviny ankalalahana sy mitsikera ny tsy fahombiazany ny mpitondra. Arak'izany dia efa miatra eto amin'ny firenena ny didi-jadona sy ny fanampotehana ny demokrasia. Tsy azo enkena intsony ny fanaovana raha matahora ny didi-jadona ary mifanitsakitsahana tsy misy farany ny lalam-panorenana ataony mpitondra fanjakana hiarovana ny tombontsoa politikan'izy ireo. Noho izany dia manameloka tanteraka izao fiampangana sy fitazomana an'Andriamatoa Mahery manandafy izao izahay. Takinay amitsorana azy aingana ary tsy misy fepetra. Melohinay ihany koa ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ho fitaovana politika sy herim-pamiretana ny mpitondra. Antananarivo 3 Janoary 2024 Manasony ny Filoha Marc Ravalomanana. Tahak'izay ny mahakasika an'iny fanadihadiana iny mahakasika ny raharaha Mahery Manandafy moa araka ny resantsika teo izay tena ao anatin'ny vaovao mafana tokoa. Clémence Ararinirina tao anatin'ity herinandro ity hatramin'ny omaly dia izay avokoa ny resaka arak'izany dia lasa vahiny manokana izay amin'izao alina izao. Andriamatoa Nambinina Rahery-Mampianina izy moa dia avy amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar fa sady mpitondra teny ihany koa eo anivon'ny tanora RMDM. Miarabanao Andriamatoa Nambinina Rahery-Mampianina, ianao moa zany anisan'ny niaraka tamin'ireo lohandohampisorona tao anatin'ny RMDM, martazana ihany koa nanotrona na dia tao anatin'ny fanadihadiana teo nanotona ny Mahery Manandafy teny Anosy ny alatsinainy lasa teo niaraka tamin'ny antokotiko i Madagasikara. Sady miarabanao no te ametraka sady ihany koa hoe inona ny tena antony nahatonga an'ireny délégation sy fanotronana ngeza be any Mahery Manandafy tao anatin'ireny hetsika ireny. Ya, misaotra betsaka anareo miravavy aloha nanasany tenanay avy eo amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar amin'ity fandarana Sahilasy izao ity, ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka izay manaraka ity fandarana amin'ity andro alina ity, mametraka ny araba ho antsika tsy akanavaka na ny pomba ny fitondrana na ireo milaza ho manositra ny fitondrana, arapaina tsy asiana avakavaka indrindra ireo traboina izay efa miverina tsy kelikely eny amin'ny tokantrano misy azy ankehitriny. Nisy fanontaniana avy hatrany moa dia napetraka kao teo iny Ramatoa Lily, maninona zay no tonga nanotrona tamin'ny fomba mavitrika teny amin'ny fitsarana, mbola tsy tao amin'ny fitsarana akory ary nefa nanotrona sy nankahery an'ny Manandafy Mahery ny tenanay. Nambinina Rahery-Mampianina aloha dia namana akaiky, mpinamana tsy mifakafoy amin'ny Mahery Manandafy. Eo ihany koa nefa ny amin'ny hoe ny fikambanana ny Union de base pour la révolution de Madagascar dia fikambanana mijoro mifanohana amin'ny tanora mitovy amin'ny tena eny anivon'ny fiarahamonina eny, ka raha misy ny tanora hiarana tsy ngazolena dia izay le antom-pisiny ny fikambanana mijoro amin'ny mahafikambanana. Teo ihany koa ilay niteneninao teo hoe mpitondra teny ny tanora RMDM raha amin'ny sehatra politika tokoa dia manao politika ny tena ka ao amin'ny tanora RMDM no hita ahafahana mitondra ny fomba fijery, ahafahana maneho ny hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Mpitondra teny ny tanora RMDM no antony ihany koa anankiray nahatongavana teny, zany hoe amina endri-javatra anankitelo zany, fa ireo rehetra ireo dia najanona fa ilay fomba fijery amin'ny maolo-pirenena no antony nahatongavana teny Anosy izy miravavy. Teny amin'ny BC aloha dia fa teny tena niandra nanomboka tamin'ny valy maraina, tsy nody moa raha sy tonga tany an-tranony ny namana Mahery Lanto, ary rehefa tonga tany an-trano izy dia tombola nahazo ihany koa ny convocation. Ny nahatongavana teny dia tena mpahitsiana hoe raha ny olona masamy teny masama ny heviny, le fomba nanehoana ny hevitra nefany toa ny fahitana azy toa aradrariny ihany, raha ny fitsara ivelany, raha iny no zava-nisy navoaka ny fitsarana dia toa aradrariny ihany zany ilay fanehoan-kevitra atao anatin'ny tambajotra tserasera, ilay nabe resaka ilay nasianan'ilay hoe honohono mampigadra nefa androany toa ohatrany nefa misy manamarina sady avy any amin'ny fanjakana foibe. Tsy fantatro moa fa ny fahamarinany ara-pomba ofisialy fa ny tenako nanokatra ny tambajotra tserasera vao alohan'ny akarana teto dia manao fanambarana am-pomba ofisialy ny avy amin'ny fanjakana foibe fa notapahana alohany ao amin'ilay PK 108 sa firy ny nanapahana azy io arivo io PK 108 600 eo anelanelany 108 600 eo notapahana hamenona ny eo ampovoany,
ka avy atrany zany zahay nahatonganay hoe raha ny fahamarinana ny jeron'Andriamantoa mahery-lanto manandafy ny nahatongavanay teny Anosy hanehoana fa tsy ekena ny fanampenam-bava amin'ny endriny rehetra, tsy ekena tanora ny tanora mitovy aminay atao toy izany de zay aloha antony anankarangeza be ary isorana ihany koa ny avy any amin'ny antokotima na ny RMDM eny tsy ny antokotima sy ny RMDM ihany ny tonga teny fa saika ny ankolafo kely rehetra tonga nan'olo-tena teny misy aza solotena avy any anatina fitondram-panjakana any to mba tazatazana teny mba mafatapatatra ihany zay tonga teny nanome nankahery an'Andriamantoa mahery-lanto manandafy ka izay ny tena antony natongavana hoe mijoro ny tanora rehefa misy zavatra mandeha amin'ny tsy tokony ho izy na mirona makany amina jadona no hitondrana ny firenena. Andriamantoa nambiny fandraisanao teo ihany ny lerarana ninjehana azy moa zany de hoe fanontaniana napetraka tamin'ny Facebook mahakasika indrindra le pont Belé any Moramanga sy ny ambaran'ny mpitoro fa hoe faniratsirana ny filoham-pirenena ny didina avoaka amin'ny fitsarana moa efa ny rahantsika nahita teto sazy miantona enim-bolana miampy lamandy ahoana ny fahitanao an'ilay fototry ny faninjehana zany androany 2 febroary tsika miresaka kanefa ny anao ihany teo no niteny hoe zao raha zao de efa misy fahasimbana indray lay pont. Ya ny fototry ny fanenjehana aloha ny fahitanay azy ny fahitanay avy amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar azy dia somaro miendrikendrika rancune ve sa tsy fitiavana manokana mihitsy an'Andriamantoa mahery-lanto manandafy ataona tambajotra sasatsasany misaika sy mandididina raha ny fahitanay azy satria resaka Facebook no ny atombohany tany anatina tambajotra tserasera rehefa tonga teny amin'ny fitsarana na teny anivon'ny polisy de efa navadika hoe faniratsirana mpitondra ny filoham-pirenena ankehitriny somary mampametram-panontaniana ihany zany hoe inona no tena zavatra tsy zakany mandididina manao an'izao fitoriana zao misy ihany koa moa any amin'ny tambajotra tserasera any hoe zandary mitory tsy fantatra tsony hoe iza no manao inona na iza no maniraka hampisambotra na mpanao fanadiadiana na de hanana fikasana mihitsy aza animba fiainan'olona ka hampidik'olona iray any amponjany no ny alako bika tsy tiako tareve sa no ny fahafantaran'ilay raha namana ny zava-misy marina sy ny fahasahino miteny fijoroana eto amin'ny tany sy ny firenena ka mampametra-panontaniana ny fomba hitantanana ny firenena raha toy izany hoe zay miteny sy maneho hevitra dia tsy maintsy hitadiavana ny fomba rehetra entina andetehana na entina hanimbana ny hoavy iray manontolo mihitsy satria resaka fonja no resaka eto zany fonja zany mety misy miteny hoe tsy matahotra an'izany fa ny olona manana fahamarinana toanay tanora masamy teny aloha de tena makany am'izay hoe tsy matahotra an'izany zay toy ny efa tenenindreo namana marobe tany aloha hoe ny fahamarinana ijoroantsika tsy atahorantsika na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina de izay ny somary mampametra-panontaniana aminareo mpitondra fanjakana atao entre guillemets hoe ianareo mpitondra fanjakana sasatsasany izay mitady hamily vilon-draha raka mieritreritra hanao cultena personnalité hoe tena ho sombaina i manandafy mahery-lanto zay ny fahitanay azy zay no tena mahatonga anay mijoro hoe fa inona maro ny ty raharaha mahery-lanto manandafy ty no tsy mety vitatra amin'ny farany mino izay fa mba tapitra treo angamba ny momba an'iny mba tsy hisy ihany koa ny fampiatsoana fantelo no fanonefany indray rizy miravavy ny fahitan'ny olona rehetra azy aloha hatreto rizy mianada de karazana intimidation na raha matahora reny zavatra miseho rehetrarehetra reny vo resaka teo ihany le resaka gendarmerie de akoatran-drarana ninjehana azy teny amin'ny cybercriminalité iny ny raha tsika nalala fa de nampanatsoina teny amin'ny zandary ihany koa i manandafy mahery-lanto malitolakandro ny zandary zay araka ny nambarany aloha de efa treny amin'ny polisy ka atreny amin'ny fitsarana no efa saika akazo foana zany tamin'ity fitoriana teny amin'ny zandary ity de resaka fametrahana fantaniana mikasika ny infoseg indray no nitoriana azy ka ny zandary indray no mitory zany tao anatin'izay fampiatsoana zay raha jerena le izy raha bangoina to ohatran'ny mahatsapy zany tsika hoe ohatran'ny misy tehanao harcèlement judiciaire ny mahery-lanto manandafy mihitsy ve Andriamantoa nambinina raha hery mampianina sa asa manahoana ny fijerinao azy ny harcèlement judiciaire tonga de mahitsy be ny mamaly hoe tetsy amboloa efa nteny hoe misy olona manao kajikajy ao ambadimbadika ao hanimba ny mety tsy fantatra hanimba ve sa minia handoto satria manana endrika fasahina ny fomba fanehoan-kevitra ataon'Andriamantoa mahery-lanto manandafy
le harcèlement judiciaire izay isorana aloha ny fitsarana mahitsy ny valiteny avy any amin'ny fitsarana reny ny valiteny navoaka amin'ny fitsarana reny ny didim-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana akasitrahana ny valim-pitsarana navoakany satria mahita izahay hoe tandrify aloha iny fa na tonga lay convocation na ny mety ho fandraisana ny Andriamatoa Mahery-Lanto zay mbola atao atokotanin'ny fitsarana satria ny tena nanatrika teny ny tontolo andro mpitsarana Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy raha mbola atao atokotanin'ny fitsarana Andriamatoa Mahery-Lanto nefa saika ho raisiny avy amin'ny gendarmerie mampametra mpanontaniana zany hoe hafa ve ny mpitory teny anivon'ny polisy de hafa mpitory teny anivon'ny gendarme sa ny gendarme ny tena nirahana anao an'ilay fampidirana ponja tena tonga de mahitsy be sy malalaka zay fomba fijerina izay amin'ny union de base rehefa nalain'ny gendarme nefa rehefa natao ny enquête taria fiadanana vita ny enquête tao fiadanana de nampidinina tao tao amin'ny Tobratsimandrava izy avy eo ny arivan'iny to lasa nody ihany satria mitovy tsy misy valaka andrarany ampangana azy zany hoe ny didim-pitsarana navoaka ny mpitsara zany niala teny anosy tsy natokisan'ny avao amin'ny gendarmerie ve ka mampametra mpanontaniana hoe aleo aloha fa sao tsy marina na tsy mitombona ny enquête nataon'ny polisy ve sao de zay koa le honina le ve tsy mety amin'ny enquête nataon'ny polisy ve ka natonga ny gendarmerie nandray indray mandeha ndraharaha ary inona nefa natonga ny gendarmerie maika ka mbola atao atokotanin'ny fitsarana de fa saika ho raisina soentina Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy niaraka niazo moa zahay nanatotra azy teny amin'ny trano fonenany tao atokantranony izy ary convocation no tonga natonga azy nandeha niverina noady adin'ny gendarmerie indray ka ny mampametra mpanontaniana ihany koa amin'ny raha io de zao hoe iza no manome baiko ny avao anivon'ny gendarmerie ka tsy maintsy ilay nangalana azy teny tsy maintsy hataony fangalana azy teo atokotanin'ny fitsarana tsy nandrasana ve ny ahavita amin'ny fotoam-pitsarana de navela nahavita ny asany hatramin'ny farany avy eo anivon'ny polisy-pirenena izay efa nahavita azy tonga efa andalam-pahavitana ny tondrana azy teo anivon'ny fitsarana kanefa dia tsy noandry izay nafinahitra fotsiny aloha sy navelom-bolo dia ny fandraisan'ny fitsarana didy tsy mitanila tsy nandray baiko zay ny fahitanay azy satria raha izao zavatra nanenjehana Mahery-Lanto zao dia ny fahitana mety nisy any baiko avy any ambadimbadika any na amin'ny fampisamborana na amin'ny fanaovana fanadiadiana teo anivon'ny gendarmerie mikasika an'iny raharaha Mahery-Lanto Manandafy iny ihany moa zany tsy maintsy resantsika satria araka ny tenana teo vaovao mafana izy iny de miteraka tokantsika hoe tsy fitsivik-hevitra nga na hoe malaise tao anatin'ny fanjakana iny raharaha iny ny rahantsika nahita moa zany ny fanambarana izay nataon'ny Paolo Emilio Raolonarivo izay mitanandraikitra ao anatin'ny rafi-panjakana vitsivitsy androany zao de nivoaka ihany koa ny lohatenin'ny gazety fa hoe miaya valifaty noho ny fandraisana andraikitra ny ministry ny fitsarana Imbiky Herilaza manamarina ve zany Andriamatoa Nambinina fa tena tsy mahazaka ny tsy fito vimpijery ity fitondrana ity lohateny gazety de efa mamaritra ny gazety tsy adala mamoaka andre lohateny ngezabe reny hoe miayay valifato noho ny fandraisana andraikitra ny avy eo anivon'ny fitsarana izay lohateny gazety zay fotsiny misy tomatsika ansain'ny mpanara-baovao hoe misy karazana tsindry tsy maintsy tokony natao tao hoe mahakasika ny tokony valin'ny fitsarana ho an'Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy fa eto izahay amin'ny matanora amin'ny UBRM anay amin'ny union de base anay amin'ny matanora malagasy anay de misaotra sy mitodika amin'Andriamatoa ministry ny fitsarana izay tsy nanaiky ho atao fitaovana somary mafinahitra ihany koa voatsela ny filohan'ny SMM vaovao de nasananao vanky-bantsilana hoe tsy handray baiko na fa tena hiasa ankalalahana ary mino izahay fa ny fitsarana iray manontolo no efa somary makany amin'le fahitsina miaro ny majinika na miaro andreo zay masamanao ampamoaka amin'ny fomba hitantarana ny firenena makany amin'ny tsy tokony ho izy ka isorana ny fitsarana aloha mahakasika ny nandraisany an'iny didim-pitsarana iny satria raha nandrasan'ny maro anisy ny maro anisy izay ny tady ny fomba andetehana n'Andriamatoa Mahery-Lanto dia Andriamatoa Mahery-Lanto migadra na tsy fantatra na misy sazy miatra avy hatrany zany nandrasan'ny maro anisa tany ambadimbadika any
ny mifanohatra am'izay no misy a hany ka lasa mametraka ny olona vao anaty raha miteny anareo hoe Andriamatoa Paolo nanao fanambarana mametraka ao anatin'ny fitondrana zany matony samy ao anatin'ny fitondrana aza masamy teny sy manao fanambarana toy zany a misy karazana fifampiandanina makany amin'ny mamotika sy manao fitiavantena ao anatin'izao fitondrana misy izao ka hoy zay hoe mampaheriny avy ao anivon'ny ministera ny fitsarana hanoy mandrakariva ny fahitsina hanoy sy tsara marina tsy andray baiko na avy amin'iza na avy amin'iza ary tsy atao ohatra fa ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy a no aoka ho atao lara-pahamehana hatrany fa resaka an'izay tsika satria mitodika any amin'ny ministera ny fitsarana moa ianao teo Andriamatoa Nambinina dia misy fomba efa fanaondreo compte fako taoko anaty fonteny hoe pomba ny fitondrana izy ity moa nisy fotoana efa navoaka ny France 24 hoe ministra iray no ao ambadiky ireny compte fako maromaro ireny a dia fanaon'izy ireo ny manaratsy sy manala baraka izay olona everinjareo tsy mitovitovy fijery na koa hoe adversaire politique raha itsitsika be ny resaka zany ny fanao ny compte fako mpiaro ny fitondrana zany ohatrany mahalasa an'saiko mantsy le fanazavanao teo dia te-antany aho hoe mety azo eritreretina ve hoe mety hitranga amin'ny ministry ny fitsarana imbikery laza ihany koa ny zavatra tahaka izany raha zao zotra ny hitantsika hatreto zao ya ny hoe avy hatrany dia mety hitranga aminy aloha le zava-misy ankehitriny a mino izahay fa ny fahendrena sy ny fahaizana nanana ny avy ao amin'ny ministera ny fitsarana miaraka amin'ny rompitsara izay ny tsara hatrany anivon'ny polisy a dia mino izahay tanora eny anivon'ny fiarahamonina fa efa misy tambajotrana fitsarana marina eto a Madagasikara ka raha fitsarana marina zay no avadika entinandrotona an'Andriamatoa ministra ankehitriny a dia mino izahay ihany koa fa hijoro ny tanora maro anisy satria manomboka makany amina atokisana ny fitsarana ve dia olona vitsivitsy miaro ny sezany na miaro ny tombotsoa manokana no andeha nimba na hanangana tambajotra mafimafy kokoa amin'ny fanelezana vaovao tsy marina na ny compte fako araka ny teneninao teo raha ny tena manokana aza moa zavatra kely tsy de tena atao hoe misy idirana fomba fiteny mba fanehoan-kevitra natao tamin'ny alahady teo a makasika ny resaka building mora dia building mora ny filazanay azy dia efa somary efa misy sady any ambadimbadika any mamorona sy manaratsy avetsy avereo hoe mpanohatra hoe zao hoe fa mety mbola ho resahako ny makasika an'izay amin'ny fotoana mapety fa eto aloha dia metoky tsy zahay akory no hoe zakany metoky ny avy eo anivon'ny fitsarana fa mametoky ny avy eo anivon'ny fitsarana izahay tanora fa tsy amoaka fa tsy ny vaovao tandrify sy ny marina ary ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy dia ny fahintsina no avoakanay manomboka eto satria manomboka matoky ny fanjakana manomboka matoky fanjakana mantsy ny ao ministera ny fitsarana ao ka manomboka matoky ny fitsarana izahay amin'ny fahitsiny ka raha izany no anaovana kajikajy maloto any ambadimbadika any hoe rehefa tsy manaiky ny baiko midina avy aty aminay dia andeha hosombainay na hosoketainay fa manao an'izao na manao an'ity na finaritra mantsy zao ny hoe niverena 750 kilao teto Madagasikara izany navita an'izany ny ministera ankehitriny no anisan'ny efa mba miady makany amin'izany fahamarinana zany izay no anisan'ny mahavelo-panantenananay indray ankehitriny hoe kay manomboka mirona makany amin'le manomevahana ny fahamarinana ny ministera ny fitsarana zay taona atahorana antaonany maro ny fandimby teto amin'ity tany sy firenena malagasy ity mikasika ny raha mahery lanto manandafy iny moa zany amaranantsika ny fanontaniana makasika an'izay dia be dia be aloha noho ny teny hoe voatotoana ny resaka fahalalana maneho hevitra ka dia misy an'ity fanontaniana ity Andriamatoa Nambinina napetraka foana amin'ny vahininay miakatreto anatin'ny sahilazy zao hoe ity fitondrana rajoely ity zany fon'izy mpanohatra dia milokalokany amin'ny tokony hampanjakana ny demokrasia izany fahasahiana miteny zany eto Madagasikara tamin'izany dia miteny izay tiana ny tenenina tena hoe ara-baky teny mihitsy zay zavatra zay ny mpanohatra tsy nisy bedy tsy nisy pitory ankehitriny anefa zany dia zao no mitranga zao tokoa ve le fanovana nieritreretina ho apetraka sy nandraindray ny vahoaka tamin'izao mpitondro zao raha fijerinao azy marina dia marina ny teninao hoe atao arinina n'Andriamatoa professeur Zafy Albert na mpanjaka an'izany demokrasia zany dia anisan'ny filohampirenena ankehitriny lokaloka ny ametraka ny atao hoe tena demokrasia eto Madagasikara nametraka izy ny kanjana Mojatovo kanjana demokrasia fa izy ny manakatona azy androany fa izy sy ny ekipa sy ny mandididina azy ihany satria tsy mazaka ilay tena atao hoe demokrasia izy ny tena demokrasia marina zany
no misy ankehitriny fa ny sarotsarina demokrasia nisy teo aloha teto a Madagasikara de demokrasia nandro-mba hampahefana fa ankehitriny ane ny demokrasia efa tena miainga any ambany-ravikazo miainga eny amin'ny fokotany satria efa manana efa saika maro anisany manana telefona mikirakirana zany atao hoe tambajotra tserasera afahana mamoaka ny vaovao marina rehefa mivoaka am'izay a ny vaovao tsy araky ny ao anivon'ny fanjakana ao a de ny amadian zareo azy de hoe hanoitosina ny fitantanana ny firenena ka avadiny lay demokrasia tena izy ankehitriny ty hoe manohitohina fiandrianam-pirenena na manao citation à la haine de l'État rehefa enao maneho hevitra zany hoe ny demokrasia zany a ny olona ny lokaloka ampanjaka demokrasia teto a nominio fahavalon'ny demokrasia androany raha tsy teny any avao anivon'ny ministère ny seraserany ny tena mpanara-baovao ary tena mba mpanaraka akaiky tam'izany fotoana mpiaino hoe inona marina zavatra mety sy tsy mety eto am'ty tany sy ny firenena ty fa tena le droit le plus absolu ozy izy zany ministre ny serasera zany mbola ananako ny resiny zany sahako miteny an'izany ny maneho hevitra liberté d'expression ny midina andalambe ary ankehitriny nefany a tsy masaha izy na de mba manao tamberiny kely fotsiny aza milaza amin'ny vahoaka malagasy hoe teren'ny fahefana vangongo ananako a de tsy afa manoatra fa tsy maintsy manakana ny demokrasia zay efa nylokalokanay a fa ampanjakaina eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy misy ny demokrasia aminay aloha amin'ny ma union de base pour la révolution de Madagascar zay le mahatonga anay mivondrana hoe le révolution anay ao amin'ny UBRM io a de le hamesehatra an'le hevim-piarahamonina manomboka zao tena hiteny hanome lanja le tena atao hoe demokrasia marina zay no mahatonga anay hoe maneho hevitra naneho hevitra kely ny namana Mahery Manandafy de avy hatrany a de raha matahora no lazanay azy hoe rehefa misy mantsy ny antso avy any amin'ny gendarmerie na ny polisy a rehefa fampiatsona de midiky zay fa fiampangana avy hatrany aloha raha ho an'ny olona manao endrika fasahina maneho hevitra avy hatrany de manana attention be makany hoe ho gadraindreo fa maninony hevitra madio be a no nentina nanehoana fa misy an'izao ary hono plus zay le izy tsy maripototra fa hono a taizaro ny angan'lay hono maninona no izy rery ny voantso a ny teny anivon'ireny gendarmerie sy ny polisy reny maninona ny Mahery rery matoa izy nampiasa ny voambolana hono a efa nisy hono tany alohan'le honony ka mampametra-pantanina hoe endrika fanakonam-bava no misy eto Madagasikara ankehitriny a tsy famelana alalaka ny vahoaka malagasy isehatra sy aneho hevitra ilaza ny marary azy a eny anivon'ny fiarahamonina tsy misy ny demokrasia na inona ho lazain'ny mpitondra na inona ho lazain'ny mpitondra misy solombavam-bahoaka any ambadimbadika any miteny fa efa misy demokrasia eto raha tsy zany ve mandeha ny miara-manonja hoy izy azafady ligne éditoriale n'lay fivondronam-be zany tsy nareo mihitsy no raha ny fafy anony fon'ny tanora ankehitriny ry izy miravavy a manoloana ny zavatra tenen'ny fitondram-panjakana de ataoko hoe mbola endra ny mpitarika fanoerana misy eto a Madagasikara satria efa manomboka tena mipaky eny ambany eny afokotany tsirairay eny a ny fanampenam-bava ankehitriny ka somaro mampalahelo a ny endrika toy zany a fa raha mbola azo atao ny mitodika sy miverina omeo fahalalahana ny vahoaka malagasy sy indrindrandrindra fa ny tanora ry mpitondra fanjakana mahakasika an'izay resaka fahalalahana mifaneho-kevitra zay moa de tsy arotro foana ny tsy teny an'ilay hoe rehefa ny teo anivon'ny fitondrana ny tamin'ny toeran'ny mpanoatra tamin'izany de rehefa misioka izy zany de voromanga fa ankehitriny izy ankehitriny mitondra de vorondolo avokoa zay misioka eo zany satria be de be isika rehetra ny arana hitan'ireny faneho-kevitra tanatin'ny tambazotra reny raha ampitahaina lay hono sy lay teboka maro-panontaniana teo mitamin'ny filanjana vatapaty tamin'izany fotoana everiko fa tena sasan'angiroa samihafa mihitsy kanefa maninona moa zany a droit absolu reny ho azy tamin'ny fotoana rehefa izy ny nanao azy fa ankehitriny ianao a mametraka fanontaniana de mandalo karazana harcèlement judiciaire araky ny resantsika teo andao avalitsika eo ny resaka Mahery Manandafy iny fa anisan'ny vaovao malaza hatramin'izao ihany koa ty resaka fiakaran'ny rano sy fahamaroan'ny trabona ity Andriamatoa Nambinina teo aloha teo de hita fa sahirana ny fanjakana amin'ny fandraisana an-tanana an'ireo trabona zany ny famonjena an'ireo olona dibo-drano teto amin'ny faritra Antananarivo ohatra avy eo dia efa nisany koa moa ny famoahana ilay fanampiana amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy
avy any amin'ireo mpamatsy vola de miverina indray zany hatreto aloha ny resaka oeraoera amin'ny fizarana reo fanampiana ho anao manokana ahoana ny fahitanao ny fandaminana apetraky ny fanjakana manoloana nyty vona mahazo ny firenena ty ho avy koa moa zany atsoatsy ny cyclone Batira asana anahoana ny ho fiatraikany fa de zay ny tiako ametrahana le fantaniana aminao. Ya milohan'ny tena maliko an'izay a dia tetsa-panombohana ny teny hoe raha nanao fanehoan-kevitra tamina tele tsy miankina anankiray nanao ny vahiny tamina fandaharana mafapana tamina ianao manjery tsy miankina iray a dia somaro ny teny hoe gouverner c'est prévoir de namaly avy hatrany ny solombavam-bahoaka anatsimondrano sako miteny hoe ny solombavam-bahoaka anatsimondrano hoe litanie be ny fampiasana an'izay gouverner c'est prévoir zay ka androany a mbola veriko eto amin'ny fandaharana sailasy zao a izay gouverner c'est prévoir zay satria isa-taona de misy andro ratsy isa-taona de saika misy ny traboina saika misy io traboina io fa ny isany mety hoe tsy mitovy zany hoe ny mpitondra fanjakana mitondra ankehitriny io a efa 13 taona manodidina eo no mitondra firenena tena ho averiko manontolo mihitsy zay faneho-kevitra zay hoe 13 taona izy no mitondra firenena nandritra ny tetezamita de nanolotra filoham-pirenena atao aorianan'ny tetezamita ankehitriny a miditra 13 taona zany zao no hitatana ny firenena Rizy Miravavy ny tikambara am'izay de hoe ny fiomanana hitondra firenena zay a de tsy ny andro ratsy no malina azy fa ny fampanantenana nandritry ny fampelezan-kevitra nandritry ny mbola tsy tao anatin'ny fitondrana de ny hoe hanala ny vahoaka ao anatin'ny fahasairanana le fahasairanana no tena antony mahatonga ny olona sahirana be ao anatin'izao le fantrana no miteraka n'izao fahasairanana lalina zao fa raha afaka atao anatin'le fantrana ny vahoaka malagasy izay nininana ampantraina mba ho ampakaina hovidina safidy anefa dia ataoko fa tsy namaly akory ny mpitondra fanjakana tamin'ny alala solombavam-bahoaka hoe litanie le fampiasana ny gouverner c'est prévoir fa aminay union de base pour la révolution de Madagascar mila miomana hitondra firenena raha atao anatin'ny 13 taona hoy zay no nitatana ny fitondram-panjakana tamin'ny 2020 sa 2021 7 janvier 8 janvier le mafy be koa teto Antananarivo efa nisy andreny ny zavatra reny zay ministry ny atotany tam'izany fotoana nanome maro be zany ny paika nentana ny etrehan'ny loza tam'izay tsy tokony efa nandray lesona tamin'ireny ve ny mpitondra fanjakana iny no akaika efa nisy ihany koa ny tany amin'ny 2015 tany efa maro be zany efa nandalo teto de androany milaza ny manodidina ny mpitondra amin'ny alala solombavam-bahoaka amin'ny olona akaiky ny fitondram-panjakana fa tsy nisy nanampohan' zany rivo-dozy zany tena ekeko tsy misy mahafantatra nisy ny cyclone zany raha tsy météo fa isika kosa de mahafantatra fa misy saison karazany maromaro mitoetany eto Madagasikara de tsy maintsy mandalo fahavaratra foana isika ary mazana rehefa tsy ny lalana ny tapaka tanteraka de ny rano miakatra koa androany io teneninao io namana liliny hoe miakatra andrano eto Antananarivo tsy vitany miakatra andrano eto Antananarivo fa tapaka lalana toy ilay tao amin'ny Moramanga Pont-Belé mabe resaka ankehitriny varinany amina resaka Pont-Belé ny mpitondra fanjakana fa ilay rano miakatra ilay fiomanana ho any am'le Batsiray ohatrany manjavozavo fa ny fanafarana vary le vary tonga no ohatrany tsy de mampiasa le oeraoera moa fa fisehosehoana iny aminay ny tena fampiasana eny amin'ny fokotany eny hoe tena ho avy ndray zao fisehosehoana andendray lahatra an'le hoe arivo ny kilao fa le vary no afarana ve masahana raha tsy tena hoe masahana ny boribory-tany eniny eto Antananarivo fotsiny raha Antananarivo fotsiny ary ohatra no resana satria Antananarivo renivohitra ny tena voakasika mafy an'ity vohina ity tsy ho ampy ho an'Antananarivo fotsiny aza ny vary no afarana fa raha ho ampy ho an'ny isa tokantrano de mety manana ray kilao ohatrany mba manaonao kajikajy ihany hoe firy 1000 foyer ny vahoaka malagasy firy million de firy tonne ny vary lany vahoaka malagasy ndray andro ohatrany somaro miverimberina zany le fampanonofisana zany hoe ny fahitanay union de base azy ny fitondram-panjakana misy ankehitriny dia manana fepotona 13 taona nanaovana fampelezan-kevitra foana aminay zany de zay zavatra misy aloha
satria rehefa ny filoam-pirenena ny tsy nasanteny intsony hoe hanamboatra ny tsina hanamboatra ny zary fa nandeha nitsena vary de aminay tapidalakale zany a ny manodidina rehetra sy ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny a faratapony zany amin'ny fandrindrany sy ny fitantanany ny firenena izao hitantanana ny firenena zao satria tsy misy ninona tsony a entina anehoana sy sehoana zany ka aminay zany tsy oeraoera itsony a ilay nandianana taria tamataviny tsena vary fa tapina ny domin'ny fitondram-panjakana ankehitriny a amin'ny amaliny amin'ny anarenana ny fiainam-bahoaka latsaka tanteraka ao anatin'ny lavaka indrindra moa taoarinany ity ranobe noentin'ny rividoza anay ity ka ho avy ndray ty ny batsiray a rehefa misy mba manao kely moa taotsika rainy avao amin'ny manodidididina amin'ny fitondrana fa vohikava mahatratra tsy maintsy samy manao tsy maintsy samy mandray anjara ny tandrify azy fa rehefa manao ny avary amin'ny ankolafy ny fanoherana de to lazaina fa fandatsana fa tsy anareo ve no mandatsa ny vahoaka malagasy ankehitriny amina union de base zany tena mahitsy zay hoe mandatsa ny vahoaka malagasy dibo-drano isa-taona ny fitondram-panjakana raha tsy masama nome an'le building moreria ivato a ho an'ireo trabona rehetra avoay le carnet de digitalisation ana carnet maripototra tsara afahana mijery hoe le rakoto avetsy amin'ny akasina na avery atanjom-bato na avery andorany fotsy tsy faiko any am'ireny site reny aiza le carnet digitalisé afahana mijery hoe reto olona reto a de isa-taona de io fa miakatra any amina site na any amina gymnase miandro fanomezana tsy miverinao tsony izy fa tonga de batao makany tsy misy inona satria ny solombavambahoaka ao amboriboritany fa efatra moa dia nasanteny mihitsy hoe inona no idiran'ny building mora gouverner se prévoir nataonareo reo building mora reo a ho an'izy sa efa misy quota mandeha any ambadimbadika any ka aminay raha solombavambahoaka sasy vonona ny solombavambahoaka miboriboritany enina na avy amin'ny fitondrana na avy amin'ny mpanohatra solombavambahoaka 12 eto Antananarivo a ianareo reo a de manana olona mpanaradia anareo maromaro vitsivitsy avy izay tsy maintsy avy any amin'ny faritra iva ilay ataonareo fitaovana rehefa andrombaka fahefana rehefa tonga ny fampelezakevitra masahia anareo fa tsy misy ambadika politika ny anay union de base miteny an'izay hoe masahia anareo solombavambahoaka 12 eto Antananarivo renivohitra mitondra ny olona fantatrareo fa traboina mandeha makany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny tetikasany filoha mapiditra listreo eo anivo fokotany misy moa ny raha sy tsy maintsy hoarahana ny am'izay fa aminay aloha tsy misy olona tokony sitraka ny building mora io a akoatra le olona traboina lava eto amin'ny tany eto Antananarivo renivohitra eto tourisme ravavy ary tohanana hatramin'ny farany zay hevitra zay tsy misy resaka fitedavana seza zany satria zay koa tsy araka amina seza hitanay fa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka zany ary tsy mitady seza ary tsy manao calcul politika ny amin'ny fitenenana zany fa vaolana zay tsy sahanareo ny miteny an'izany a de aloha zay hipetraka eo amin'ny toeran'ilay trabony andao atero eny eny amin'iny faritra eny amboriboritany fadimy eny moa ny tena monina sy mipetraka somary misimisy toerana maromaro hipetrapetrahako eto Antananarivo eto a ijerevako ny tena marary ny vahoaka zany fa ho amboriboritany fadimy ao rehefa avy ny vahiny tam'ilay anao manjery zay a lazany io resaka building mora io a de misy olona akaiky ny fitondrana mpanohana mafana fo eny amin'ny boriboritany iny manohana filoam-pirenena izy de manohana solombavambahoaka de nanantony izy satria hoe tona akitika anay ozy izy le zavatra anyteneninao fa tena marina zay ozy izy eo amin'ny fokotany tsara honenana zay ozy izy nampanatenaina mihitsy hoe anisan'ny hiditra kota azo amin'ny building mora fa hatramin'ny androany nefa ozy izy na ny anaranay raha tsy fantatry ilay olona nitarika anay tamin'ny fampelezakevitra de za moa ny teny anazy hoe tamin'ny fotoanandro fampelezakevitra tamin'izany fotoana nanao adihevitra hoe aza manaiky ataon'ny mpanao politika fitaovana zany fa ny azahoany sezany mamaiky azy eo fa tsy azo building mora amin'io zany nareo a raha mbola io ny fomba hitantanana ny firenena tsy nanaiky moa le raha namana fa tena ny adihevitra be tamiko de navaliko azy tamin'izay ary mbola mafisiko androany hoe raha enao io a no mahazo am'le building mora ho ataon'ny fanjakana na trano mora de mandona ao avaravarana any amiko fa za miantoka ny fanaka atao an-trano fa ao anatin'le trano fa tena mbola mitazona an'io teny koa hatramin'ny androany a satria tena fantatro fa tsy le olona tandrefy sitraka an'izany a
io olona io satria tsy miraipetsapetsa amin'ny any andapa tsy miraipetsapetsa amina olomboafidy izay no mahatonga na union de base pour la révolution de Madagascar hoe tsy ekehana intsony a ny fanaovana tohatra andreo fiarahamonina nampahantraina mba ho ambakaina rizy mirafafy zay moa zany karazana hoe vahaolany ny amin'ny hoe ahoana ny afahana mandray tanana androtrabona izay matetika araka ny tenina teo isa-taona de tsy maintsy misy foana fa hijanona ao anatin'izay tontolo ny resaka hoe fiakaran'ny rano sy ny olana teraka zany isika nesresahanao teo ihany moa le hoe vohikava mahatratra de misy tokoa no mifanome tanana de tao anatin'izany ny teo anivon'ny antoko tim de nitondra izay voarambony tanana ny tety fokotany maro a ny vimbina an'izay voarambony tanana zay ho fanampiana an'ireo mpiray tanindrazana de nresaka koa tsika teo ny compte fac de ny zavatra hita amin'izao fotoana zao a ireo compte fac reo nefany a raha tokony hoe ezaka tokony ho deraina angamba raha zay ny ilazana anazy satria aza dinoana fa ny antoko tima tsy eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao fa mba mitondra n'izay fanampiana azy no entina de ny zavatra hita nefa de fanesoana ho eo teo no atao ireo compte fac reo a na tiana nefa na tsy tiana reny compte fac reny de misy mpaniraka izy ireny ka ny tena tiako evina tsy any amin'le resaka fotsiny an'le hoe fifanampiana fa indrindrindrindra any amin'le hoe le toe-tsaina ahoana ny fahitanao an'le toe-tsaina inina tena hoe inina voizina sy volena mba entina anaratsiana anapitehana an'ireo adversaire politique sy ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsara fipetraka tsara zay fantaninao zay amana Clémence fa ny saritana sain'ny vahoaka de tsotra hoe izy ny tokony ho modely afahana mampandroso ny mpiarabelony zay rehetra manao a no modely fa tsy zay rehetra manao aratsiana akory a no entina no eritreretin'ny fitondrana fa hahatsara ny fanampiana ho azon'izy ireo raha ny fijeriko zay mpanara-baovao a raha ny fijery a talohan'ny antoko tiako Madagasikara nanao an'ilay hetsika ara-tsosialy teny fotony ane mbola tsy nisy na solombavam-bahoaka aza hoe tena nanao tamin'ny anarany sy na ministry zany hoe amiko zany nisy nahatsara azy ny nanaovan'ny avy ao amin'ny antoko tiako Madagasikara za moa tsy mijery amin'ny hoe inona no ambadiky ny nanaovana na tsy nanaovana fa ny mahafinaritra sy deraina ny antoko a dia nanao vohikava mahatratra izy ninona endrika calcul ataony any amin'ny fitondrana any hoe zao no ambadiky io na mandramby ny vahoaka na manao inona mandramby ny vahoaka ve mihoatra ny ataonareo hafa ny nampanantenaina ny vahoaka malagasy a omena asa ny tanora isan-karazany a omena fampiofanana ho ampitomboana ny sekoly fa hatramin'ny androany inona ny zavatra ataonareo variny anareo a vary mora impiry misesy nisy tao vary fety vary mora ny vary ny fahavary izy karazana vary zay no nampanantenana nefa tsy zay ny tany zany hoe le compte fako ataony ny fitondram-panjakana zany ataoko hoe fitondram-panjakana ny manodididina ny mpitondra zany a sasatsasany zay manimba endrika an'le fitondrana nefany a dia hita fa manimba n'lay atao hoe fahalalana eto a Madagasikara le fanombanany tsy mitovy hevitra ara-politika iny efa tena tsy tenenina hoe ny antoko tia marery no ataony an'iny fa ny antoko rehetra izay maneho endrika tsy fakasitrahana ny fomba fitantanana de efa atao fahavalo ara-politika avokoa ka hoy zahay mantsy ny antoko tia miteny mahintsy a ho an'ny antoko tia hoe mahereza tohizo fa tsy adala ny vahoaka malagasy hoe ianareo tsy ao anatin'ny fitondrana nasa nandray andraikitra nasa njoro ary tsy hoe vo androany a ny rivodozany tena hoe namely mafy de raha pitsy nisy trabony nitazana aloha ny antoko tima hoe mahavita ve ny fitondram-panjakana mamany olona ny vahoaka sa tsy mahavita rehefa hitany avy any amin'ny antoko fa tsy mahavita izy dia tonga ny antoko a nitondra ny tsirambiny na nitondra zay nisy teo ampelantanana valala ray fanapahana ho an'ny vahoaka malagasy nandeha nanampy tsy nisy fisehosehoana tsy nisy media be hoe tena tsy maintsy naseho tamin'ny anao manjery farafara nisy betsaka de nitambajotra tserasera izay tsy ny avy ao amin'ny antoko ny tena mandefa azy fa lay olona tongavana isaky ny tokantrano izay tavela teny anatin'ny rano eny a tsy afaka ny ala eny a satria andeha ho any amin'ny
sitina gymnase a ny fananana kely eo a miaka tsy misy mpiambina satria ny mpitandro filaminana atao lasa mitandro ny sezan'ny mpitondra fa lasa ny vahoaka majinika no taveleny ka ireo no nandehanana ny avany amin'ny antokotima hitanay reny a tamin'ny tambazotra tserasera hitanay ihany koa ny avao anivon'ny RMDM fohy be a satria tsy Antananarivo rery no tena voakapoky ny loza fa saika tany amin'ny faritra de ny avao amin'ny RMDM fohy be hitanay ihany koa nanao fihetsiketsehana fanampiana tany amin'ny faritra zay tsy mba nsehoseho zany hoe ny nanaovana reny zavatra reny a tsy natao andrombahana fahefana amin'ny 2023 na 24 toy ny ataon'ny fampelezakevitra mpitondra am'izao ny mpitondra am'izao manao kajikajy ka eritrereto ny famitovy amin'ny daholo ny olona rehefa manao soa olona anankiray avesany de sombaina hoe io fa anao récupération satria ilairay ny solombavam-bahoaka moa le sary nandriamatoa Marc-Ravalomanana anatina calendrier ataoko hoe fotoana manahoana moa ny tokony izarana ny calendrier tsy amin'ny janvier toy zao fotoana tokoa zao anaterana andreny a mba hahafahan'ny vahoaka malagasy mahita hoe tonga indray a le fotoana misy fahavaratra fa aloha hiala de findrany am'le bulletin mora lay tsy tiany avy ao amin'ny fitondrana moa ny izarana an'io a zay tena angataka satria volam-bahoaka ny nampiasana an'io manginy fotsiny fampiasana andreo famatsiana ho an'ny vahoaka malagasy na nanangataka ho amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ampiasana ny loko politika zay anisan'ny hitazominay hoe zahay raha pitso rehefa zahay no tonga aneo ny fomba fijery fiarahamonina hitondra ny tatitry ny fiarahamonina de nitolo-dalàna voalohany atolotra sy angatahana hitovizana hevitra am'ireo namana rehetra de ny hoe andao ny fananam-bahoaka tsy ampiasana loko politika na endrikiza na iza mitondra tsy fanao zany satria lasa misy ny fiandaniny eny anivo fiarahamonina eny hoe rehefa tsy manao an'ilay lokoloko mety amin'ny mpitondra de tsy mahazo an'ilay lokaloka kely na varivary amin'ny nanana kely na lay kobakoba-katsaka kely izy mirafavy iny moa zavatra efa mitranga eny anivon'ny fiarahamonina hatramin'izay ary misy mihitsy ny fijerevana lisitra rehefa raikitra ny fizarana an'ireny tosika sy fanampiana maro samihafa reny de efa misy mihitsy tsikaraka hoe naman'ny mpanohatra to ny tena zava-misy tany anivon'ny fokotany zany a de ahilika ao anaty lisitra ary de tsy mahazo na indimy-polo isoratra anarana ary ianao de manantena tsy misy eo fa de tsy mahazo ianao a rehefa fantatra fa eo anivon'ny mpanohatra faharoa ohatra ny tsetsatsiaritra kely miresaka an'le bulletin teo ianao fa nisy hetsika ara-barotra anankiray ny tenako mihitsy no nanatrika an'le hetsika tamin'izay fotoan'izay tao anatin'io hetsika io ny ataoko hoe bureau d'étude zay anisany mikarakara nyo resaka fanaovana an'le bulletin io de nisy mihitsy tamin'izay fotoan'izay ny fandraisana anaran'ireo olona isoratra anarana nanaovana tirage au sort isitraka ilay trano fa rehefa nanady ady sy nanontany tamin'io nanontany tompona andraikitra de nolazaina taminay mazava hoe alaina fotsiny aloha ny anaranareo fa na ny fomba natanterahana ilay tirage au sort ary mbola tsy fantatra hoe manahoana etiko malinanao hoe kely ny fonoko raha le olona nyresaka aminao teny amboribory tany fahadimy no tafiditra ao anatin'izay lisitra wakatiko iny fa te hiresaka toe-karena kely Andriamatoa Nambina raha sitraka ao ny zavatra hitany vahoaka aloha ataon'ny fanjakana hatramin'izao de resaka fanafarana foana manafatra entana avy any ivelany manafatra omby tadiditsika ny resaka omby vositra tsy iverenako tsony manahoana ny resaka fanoseana ny famokarana eto an-toerana io zany mampisalasala ny fanosoehana ara-toe-karena maro ny fampanantenana hoe anorona orinasa maro fa mbola eto aloha sika hatramin'izao tsy fantatro izavy no efa tena nitsangana ny ariary tsy mitsahatra totongana hatrany ny sandany ary tena mampalahelo lazaina ihany koa ny programme émergence hitantanana firenena fa hatreto de tsy mety teraka tsy mbola mety teraka na de efa nisy aza herinandro vitsy zay ny fanambarana fa efa hoavony izay de tena lasa saina zany eto mandinika hoe raha oharitsika amin'le tantara kely sonoana finaritra azy hoe raha mangataka loaka aminao ny zanakao de omenao trondro ve sa omenao fintana fa hatreto de mitady trondro etsy sy eroa zany isaky ny miodina ahoana no fahitanao manokana ilay resaka fitantanana ny toe-karena ataon'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ataoko angamba fa ny olona tena manaraka akaiky ny fiakaran'ny toe-karena sy tena tokony anaraka izany de ny vahoaka malagasy 700 lay atao fitaovana hoe tantsaha lay resahana satria rehefa tsy tonga eny amin'ny intsony ilay mpanangom-bokatra ny vokatra ao angonina raha teo moa tsy ampy ny lalana andehanana anangona an'le vokatra tsy misy simba tsy misy fikarakarana potika ankehitriny zay dia efa hita taratra fa mitotongana ny toe-karena malagasy anankiray anefany tena mampitotongana nyty
arkarena ny malagasy itya dia ny fanafarany entana matetika araka ilay nteneninao teo raha tsy tena hoe lay akora fototra tena fampiasa andavanandro a no inina tena afarany efa nisy fotoana moa andresaka hoe le fanafarana tsy hoe ratsy entina amin'ny fotoanana période de soudure iny a tsy maninona fa efa ho lavitra fanafarany ity efa ho lavitra fividanam-bariky efa ho lavitra fanaovana mimity mangataka vetsy averoa nefa ne tsy nyizay no fanampanantenana nataon'ny mpitondra amin'ny fomba mahitsy ny tenenina hoe tao anatin'ny velirano rehetra ny fitondram-panjakana dia 900 aloha hatreto a dia mbola tsy tateraka hoe 900 e na efa mba nisy tsara fanabe ary ianao miteny efa mba manome 700 a zany 700 tsy tateraka le 700 nefany a no tena kitro ifaharan'ny fampiakarana ny arkareny eto amintsika de ray ilay nteneninao famoronana asa sy orinasa marobe fanatsarana ny seapambolena sy ny seapiariny eto fanatsarana ny angovo 400 mégawatt ao anatin'ny velirano alohany akarana ty atao namaky velirano ho ampiakarina 800 mégawatt na 800 000 zany hoe ny resaka zany a no be dia be ho an'izao fitondrana zao raha manao fampitahana indray a eo am'le hoe mandeha manafatra omby iny moa resa be ao anaty tambazotra serasera ao ny omby vosotra sy ny tsy vosotra ohatrany hoe manao plagia zany nataon'ny mpitondra tany aloha ny mpitondra misy ankehitriny tsara zay fa zao tena taovy azo iskazay da le fanaovana azy raha nanafatra ny omby ane Andriamatomariky Ravalomanana filoham-pirenena tam'izany a niainga tamin'ny filan'ilay tantsanina nafarana ny omby aoka tsy ho adin'ny vahoaka malagasy zany fa ity nanafatra ny fitondrana misy ankehitriny a de tonga de zebra fotsiny amin'ny fitenina itanora eny anivo fiarahamonina eny hoe tonga de bontolo fotsiny hoe anafatra omby koa satria miresaka momba fiompiana sy ny fambolena ny vahoaka malagasy zay no actualité zao misy zao resaka fiompiana sana de anafatra nyty a anafatra vary a analana an'le hoe tsy ampy vary hoanina satria tsy teknisianna ny famokarana izy am'izao inona ary ny fifaninanana resabary ataon'izao fitondrana zao tsy misy fa ny fifaninanana misokatra eo anivon'ny fitondrana misy am'izao miresaka momba ny vary a de hoe manafara ianareo manodidina azy mahatonga betsaka toko anaty vasovaso sangisangisy tena izy zay a hoe fifaninanana zay mahafatra betsaka no apetraka am'izay ministry ny commerce tonga eo hoe izy ny tena afaka ao anatin'le période de soudure ny ministra apetrako eto de lasa andrana no ametrahana ministra ka na osoloana impily ministry ny commerce rehefa ny ary amin'ny seampamokarana no atao ambany javatra dia ho tonga embolana 5 volana eo ministra anankiray a de tsy maintsy anafatra tsy maintsy zay ny déclaration eo a tsy maintsy anafatra tamin'ny fotoan'androny taloha ny 7 nisy ny fifaninanana hoe raha mampiakatra 7 tonnes na 6 tonnes amina hectare anankiray ny tantsaha anankiray a de misy loka azony misy an'izao million azony ho fanatsarana ny vokabariny a amin'ny taopambolena manaraka zany zavatra nisy teto ary tena naomba ny tantsaha rehetra zay pakany aloatra matetika man tsy mahita zany zao moa na lalana ary any natao velirano mihitsy hoe misy tsy anao politika tsony raha tsy vita zany lala zany a fa saminy androany aloha mandeha namakao nareo zay mbola tsy nahita fa potika lalanao zany hoe ny mpitondra misy ankehitriny a de tsy mpitondra makany amin'ny mamany ny olona ny tantsaha zay tena indraindrainay union de base pour la révolution de Madagascar hoe ninina politika ao atao eto rehefa ny valopolo isanjato ataotsika fitaovana foana hoe tantsaha io rehefa io ny tsy apina amin'ny alalan'ny fampiofanana amin'ny alalan'ny fanomezana masomboly amin'ny alalan'ny fanaovana ny tohadrany fanamboarana ny lalana amin'ny alalany ihany koa fanokafana tsenam-barotra hoanindreo tantsaha reo tamin'ny fotoan'andro mba maheno ihany zay hoe to mba misy ambombava ihany amin'ny vary malagasy aondrana makany ivelany fa androany aloha ohatrany tsy maheno tatotra momba zany a misy ambombava ihany teto satria ny vahoaka malagasy rehetra tam'izany a mba afaka nambolomboly kely hoe zay namboly a avy any fandrina any moa zay avy any amin'ny faritry fandrina any zay mba manana kely any de rehefa tonga ny taopijinjana de hoe mba misy ambo ny tany am'izao na le olona mikarakara sy manao an'le zava-misy any ara tsy araka ny vidinjesika tsy araka ny fikarakarana ninona satria lafo daholo fitaovana zany hoe ny tikambara de ny toekarentsika ty a de vao maika aza mety hitotongana raha afaka roa taona
telo taona eo raha mbola izao ny fomba hitantanana ny firenena hoe tsy manome sehatra sy tsy manatanteraka izay nampanatenaina ny vahoaka malagasy izay voaositra hitondra ny firenena rizy miravavy. Zay ny mikasika ny resaka toe-karena amin'ny akapobeany fa iverenantsika kely ny resaka politika satria ny resaka n'le mpitondra ankehitriny tsika ny mpitondra ankehitriny de efa malaza tsy asiko hoe ratsy fa malaza fotsiny zako am'le hoe fisehosehoana oeraoera moa tsy tiany andriamatonambinina ny fitenenana an'le izy fa saika hita zany resaka fisehosehoana zany amin'ny resaka fizarana vary zao ny resantsika teo ny sahan'ny filoa zao izy tany Tomasina aloha zany de efa ny sehoseho indray izy tany ny fitokanana pavé zany koa sahan'ny filoa ny fizarana kombakatsaka ho an'ny vahoaka koa mbola sahan'ny filoa hitatsika tsara ny sary reny moa de miteraka buzz be mihitsy eny anivon'ny tambajotra tserasera zany hoe raha fehezina lisy fitina de hoe hita foana zany le filoa amina tranga izay tsy voatery tokony ho izy no miseho misy moa ny ministra misy ny ben'ny tanàna misy ny rafitra maro samihafa zay tokony miandraikitra an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny fa de ny filoa trano zany no miseho de ny fanamarena koa de ohatrany hoe inin'le filoa avangongo eo aminy avokoa ny resaka fahefana rehetrarehetra mazava ho azy moa zany rehetra zany fa tafiditra ao anatin'ilay hoe fiomanana amin'ny fifidianana ihany satria raha pitso ho avy ny fifidianana filoham-pirenena sy ny maro hafa zany fihetsika rehetra zany de fa entana hitarafana hoe mivonona miomana ny am'izay fitrena fifidianana zay fa ny fanontaniako aminao Andriamatonambinina hoe tena omby ve zany paikady tetikady serasera entina ambabona ny fony vahoaka satria mazava loatra fa tsy maintsy fangalana fony vahoaka ny sehoan'ireny anaovana an'ireny sehoseho maro samihafa ireny. Ya, amiko aloha amina Union de base pour la révolution de Madagascar efa manomboka tonga saina ny maro anisany vahoaka malagasy efa manomboka miverin-dalana ny maro anisany nametraka izao fitondram-panjakana misy izao izay nifidy azy iny tsy ho resahantsika ny endrika ny sehoan'ny fifidianana ka nazahoana fahefana satria ny tena mba anisany nanaramaso ny fifidianana ihany koa tamin'ny fotoan'androny tena nivo fiarahamonina teny ny tsy resahana iny fa ilay vahoaka malagasy efa tonga saina no irina sy antenaina ary hoentina mbavaka mihitsy tena ho tonga saina hoe raha ohatra zany foana na ohatra zao foana ny fomba entina hambabona ny fonay tsy asan'ny filopirenena aminay aloha tsara le hoe manao geste teknika ny filopirenena mandeha mihinana kobakatsaka sy ny be ny tanàna mandeha mizara vary tsara tsy mampanininy zay fa izay mihitsy ve no tena voafaritra ho andraikitry ny filopirenena amin'ny androany fa ozy lay mpivarotra vary amin'nanana tery amin'ny nanako tery andravoangy zay omaly hoe ohatra ny mandeha indray ty satria efa azo hoanina hony ny amoron-dalana ny tikambara am'izay de hoe ao anatin'ny valarina retina mbola mamay be tsika nefany ny filopirenena tokony modely no mampianatra fa efa azo atao ny mihinana eria moron-dalana na mampianatra ny olona ivangongongo sy ny iny ajantsika eo feo am'lay mety ho fady sompanantenana ho azy ireo no mety ampametra-panontaniana hoe mety mbola isindray ve ny senibis isindray ve ny senibis atoato hoe nanisy ACC bis azo raisina fa tsy mitombona raha ohatra ka ho diso fanantenana ny mpitondra raha ohatra ka irosany amina fifidianana tsy ekeny rehetra satria raha ny fifidianana tokony apetraka eto dia tokony fifidianana ekeny rehetra no atao eto ray am'izany ny fanavaozana sy fanafikitehana ny resaka seni mbola tsy hidirantsika fa ho diso fanantenana izy hoy satria ny vahoaka efa manomboka tonga saina satria tena be diabe any am'ireo olona avy eny amin'ny site ireo no miteny nafinaritra le mahita le olona efa manomboka mijoro izy izy hoe raisina zay manome fa ity ndray mandeha ty zavatra hafa ny nampanantenana anay fa tsy lay koba na lay vary fa nampanantenana zay fa omena asa ho ampiakarina 200 000 ariary ny karamanay tsy zay nefa ny farany ambany zay fa hatramin'ny androany rehefa mba mandalo amin'iny faritra misy namana maro amin'iny andotapenaka sy ny manodidina iny de miresaka zareo hoe raha ohatra ozy izy ka andehanao fitaovana indray ny mpitondra amin'ny fifidianana manaraka eo ampanantena asa de zay tsy fidy zany hoe le vahoaka mitady tsy fidy zany no atahorana ato zany hoe io endrika fisehosehoana ataon'ny mpitondra mietreritra manao pré-campagne sahady io zany no mety hampalaina ny olona andeha andray anjarany fifidianana de mipetraka tsara zany hoe manatombo ireo antoko politika manana rafitra mipetrapetraka hatreny anivon'ny fokotany zany hoe
misy olona ho disy fanantenana zany ireo zatra manao ririndasa tsy tsarona hoe nampananteny ianao fa asa sy fanatsarana ny farimpiainanao fandripahalemana jiro sy rano ara-dalàna nomenanareo a nefany a ilay fanambazana hoe ty misy vary mora rivo ariary ny kilaoany a de rehefa ny filoam-pirenena tany amin'ny fampelezan-kevitra rehefa manao fampelezan-kevitra de miteny izy ho ataotsika ny miami marina sa tsy marina de marina ozy ny vahoaka malagasy ho ataotsika ny building mora marina sa tsy marina ozy ny vahoaka malagasy fa androany ny filoam-pirenena de mbola miteny hoe marina sa tsy marina tsy fampelezan-kevitra intsony zao ka za union de base de ny ampisokatra ny sain'ny vahoaka malagasy hoe fitabitro lava no ataon'ny mpitondra fa aoky itsy andao am'izay ho tonga sainy tsy hovidina safidy ino moa la hoe manome akanjo izy anaovanay fotsiny ny akanjo izy ry zala namana am'ty raha mbola mizara agogo be ohatrany teo izy hoe tokatrano anankiray namana anankiray zay akanjo azony avy amin'ny mpanohana zao fitona zao olona anankiray eny amin'ny faritra eny amin'ny amboroborotany fadimy 520 ny anjarany atao ninona io isolosoloana isaky mandeha manao baolina marainy zay manaonao ringby amina toerana kely ray zay mba manaonao an'izay de isolosoloana io de vaovao foana zany maiola zany izy tsy lany tony izy fa amin'ny fifidianana an'izay mbola ampina 520 de le safidy ve ao atakalo an'izay foana mandritra ny 520 isaky ny 5 taona ianao de ho atakalonao an'le t-shirt 520 ny hoavin'ny firenena sy ny hoavinao mihitsy tsika efa manomboka tonga saina raha maître zay mihitsy ny voambolana nampiasain'ny rijabe zay ao amboriborotany fadimy ao tsika efa manomboka tonga saina fa afa no niteneny ny zalanay tam'izay nandeha niambina reny niambina tsy ho teneniko eto hoe niambina an'izy izy tamin'ny fampelezan-kevitra fa misy zany de zay anisan'ny mampisokatra ny vahoaka malagasy mampisokatra ny tanora namana hoe ampy zay ny fanaovana fitaovana atsika tanora amin'ny vidi safidy ka io endrika ataon'ny fitondrana am'izao io io fidinana ifotony ataony am'izao io tsy tena ilay manandrify azy maninona raha ampiasaina ny filopokotany maninona raha ampiasaina ny be ny tanàna tena ataovy tonga any tsara ny filopokotany sy ny be ny tanàna no tena miosina sy mahafantatra iny aminay eny amin'ny commune Ambomanambolo eny zay sorana moa ny be ny tanàna eny atoerana fa mampihiratra ny masotsokona ony ka ny kely ananana no ahiratra mba manampy ny an'izay trabona misy eo izy zany hoe raha ohatra n'le fitantanana nataon'ireo commune kely manodidin'ireo zany no fomba ataon'ny avy aty amin'ny fanjakana fohy be de manome an'le 1700 commune quelque ny famatsiana azo avy eo amin'ny BNGRC fa tsy ny filona ny solombavam-bahoaka na ministra no mandeha manao l'izy mivantana de mino maromarina izahay fa tena hipaka eny anivon'ny fiarahamonina ilay endrika fanampiana fa tsy zay no misy fa fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana tsy arotro ny tsy amerika n'ity fantaniana ity Andriamatonambinina hoe Madagasikara dia anisany zanatany frantsay melonina azontsika ny fahaleovan-tena ary ankehitriny dia hitantsika ny zava-misy atsy Afrika mino fa nahara-baovao tsara ianao fa tena mafanafana avokoa ny toetra raha misy amin'ireo firenena zanatany afrikana ohatra resantsika hoe misy an'ny Mali misy an'ny Burkina Faso ohatra ny Madagasikara ihany satria samy nahazo fahaleovan-tena tany amin'ny taona 1990 avokoa fa raha mbola mitoy izao fijaliany vahoaka sy karaha ny vidim-piainana izao ny tsy fisianasa hoe tsika teo hoe afa nampanantenaina fa afa ny atao ankehitriny ny fisiany kolokolo etsy seroa hatramin'ny rafitra rehetrarehetra ny fanapara-pahefana ary eo ihany koa ny resaka didijadona sy ny maro hafa de te an-tany hoe mety ho tonga amina tranga toan'ireny tany Mali sy Burkina Faso reny ve ny zava-misy eto amintsika raha ny fijerinao azy sy ny fizotra ny hatreto aloha ny fizotrany aloha le hoe ho tonga any amin'le mitovy amin'ireo firenena afrikanina hafa ireo mety tsy ho tonga amin'izay aloha raha ohatra ny tany amin'ireo firenena voatonona teo mantsy de nitafika no nitsangana fa eto amintsika ampahitsiana no itenenana hoe nitafika mihitsy eto no somaro tsy de fantatra ilay fitsipika ifampifehezana eo anivon'ny tafika hoe tena ny vahoaka sy ny fananany marina ve nefa ankehitriny efa ny vahoaka sy ny fananany no lasa mandady amin'ny trongo voahomana mitady izay arapaka avetsy avero efa profita mitohaka amin'ny tenda manao mimi avetsy avero ny mpitondra fanjakana mitady vola entina mba anaovana fisehoana fa mahavita sy manatanteraka ny programan'asa sy ny fampanantenana natao ka aminay zany amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar raha nitafika aloha no andrasana hitovy amin'ireo avy atsy amin'ny firenena afrikanina
de mbola lavitry ny afo ny kitay aloha raha eto fa ny zavatra mety iseho dia ny ataon'ny manodidina ny mpitondra fanjakana mandrangitra ny fahorin'ny vahoaka izy ireo no mandrangitra ny fahorin'ny vahoaka amin'ny fisehosehoana amin'ny fampirentiretiana ny fananana misy amin'ireo solombavambahoaka sy minisitra ane ka tena mampiseho fa tena miaina izy migalabina izy ankehitriny e fa misy amin'ny vahoaka majinika de tena nohanina rapitso aza ifampitedavana ny hohanina androany a tsosaina tsisy ninona azo antenaina mihitsy zany zany hoe ny zavatra mety isy a misy somaro solombavambahoaka anankiray mpanohana ny fitondrana zay moany rehefa maneho hevitra de azarangitanareo ny olona nanao explosion sociale fa iza no mety ahatonga zany explosion sociale ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra no mety hipotrany zany explosion sociale fa tsy ny vahoaka no adala ka de hidina fotsiny an-dalambe fa rehefa nona izy rehefa tsy omenao rano fisotro madio izy rehefa tapahanao ny jiro eo nampanantena ny fitondram-panjakana tamin'ny hoe may ny groupe tany andekaleka efa vita ao ny solo ny antranony androany tapaka ny jiro isan'andro tsy misy fotoana tsy tapaka ny jiro iainako ao amin'ny tokantrano misy ary raha mihoatra manana jiro ary olona tsy manana jiro zany hoe ny explosion sociale ane de ny couche moyenne ilay eo anelanela ny mpiasa-panjakana sy mipiasa amin'ny afakaba mandraika rano isam-bolana no efa manomboka menimenina sy mitabataba koa zao maika fa ireo tsy manakatenaina ho raisina isam-bolana zany hoe ny tsy fahaizana mandrindra sy mitantana an'ilay firenena no mety hiteraka explosion sociale raha hoan'ny Madagasikara zany fa raha nitafika aloha no eritreretra na hanatanteraka an'izany a dia lavitry ny afo ny kitay ozizinay satria efa ny olany eto Madagasikara zany a saika nitafika no maro anisy raha mahita angambona ro miravavy fa général maromaro nome amina toerana maromaro hatrany amina gouverneur raha ohatra misy général raha tsy diso a zany hoe nametrahana andreny a de mba afaka hiaro fanjakana hiaro mpitondra fa tsy hipetraka ho any amin'ilay vahoaka majinika tsy mandady aro na eny anivon'ny fiarahamonina eny ka aminay a ny zavatra mety iseho a dia ny vahoaka hiaraka mpaneno laklosy ny vahoaka hiara-tapa-kevitra andonda tabatra hiaraka hiteny trotra fa non izahay a mangeta ety izahay a maizina ny tanànanay a zay ninony mpitondra tsy jerena moa izany a ankehitriny izy miravavy zay ngamba ny sorana be dehibe anao mitondra n'izay fanehoan-kevitra be dehibe sady manan-karena be zay tato anatin'ny fandaharana somary efa tonga amin'ny fotoana famarana fandaharana isika fa mialohan'ny tena isarana de omena teny foy anao hitondrana an'izay teny famaranana izay teny farany a mety resaka momba ny UBRM ianao Union de base pour l'évolution de Madagascar angamba tsy fantatro mety misy afatra ve sa mety te hamitana ihany koa zay voalaza rehetra tao anatin'ny fandaharana ya ny eto am-pamaranana de mitodika aloha amin'ny mpitondra fanjakana andao tsy atao fitaovana ny vahoaka malagasy indrindra ireo lazaina fampetraka mandrakarivy any amin'ny atao hoe faritra iva tsy fampiasana Union de base koa zay fa androany izy a eny amin'ny faritra iva fa rapitso a mbola hoavin'ny marainany a ho sokafa lay pahary ny marainany a de mety mba hifamadika am'izay a ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena azo atao fitaovana azo atao kilalao a ny vahoaka malagasy a amin'ny fanomezana nangatahana avetsy sy averoa ka izahay Union de base dia manana vina makany amin'ilay mampiteny ny vahoaka manana fahasahina ampahitsina ampahamendrehana ihany koa mety mafimafy ny fomba fanehoana hevitra izany Union de base zany a de fivondrona mbe andreo tanora natao fitaovana tatsy sy taroa no mivondronao amin'ny Union de base araka le niteneniko teo hoe misy avy any amin'izay nanohana an'izao fitondrana zao a miaraka aminay ao amin'ny Union de base a manomboka amintsikera manomboka amiteny a fa lasa fitaovana politika no anaovana ny tanora ka izay Union de base na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana misy miantso haneho hevitra na sehatra manahoana na misehatra manahoana dia tonga izay maneho ny hevitray fa zahay kosa nefany tsy misy na iza mibaiko anay afa-tsy ny tombontsoa ny vahoaka malagasy irery ihany ka miteny zay ampahitsina ampahasahina amin'ny endriny rehetra ka anetanana atsika vahoaka malagasy ary farany a aty am-pamaranana vao hitodika aminareo namana traboina tonga ny soratra anarana tany amin'ny mpandrindra ny Union de base zahay a tsy mizara zavatra
fa mizara foto-kevitra hoe andao ifanometanana andao hiady amin'ny anarenana nyity firenentsika ity makasitraka anareo mirahavavy ihany koa nanasa ny tenanay manana fahasahiny anareo mirahavavy hatramin'ny androany ary misimisiny ohatra anareo tena masah mijoro eny anao indrindrandrindra raha mato Clémence fa nizaniza mitaraina aminao hitako mantsy reny amin'ny taxi mba tandrifo koa iteny androany hoe mafinaritra toy izy mifijoroana fahasahina fa tena hitako miady rery ianao sy ny mpanolotsaina vitsivitsy namanao amin'io lapan'ny tanàna io ianareo mirahavavy ihany koa moa no tena hita fa mijoro sy masah ary raha mitovy fomba fijery aminareo ny mpanolotsaina eo anivon'io commune urbaine Antananarivo io dia ataoko fa ity Antananarivo ity tsisy be ny tanàna iteny hoe tsy ny commune urbaine no tokony anao ny lalana rizo mirahavavy ka ty makasitraka atsika rehetra nanaraka izao fandarana Sailasy izao mampanantena fa mbola hiakatra ety ihany raha misy moa ny zavatra tokony resahana rehefa tonga amin'ny toro ny fiatsoana ataon'izy mirahavavy reto makasitraka indrindra toko ya ankasitrahana be dia be ianao tena ankasitrahana andriamato nambinina raha hery-mampianina izay amafisina ihany hoe avy eo anivon'ny Union de base pour la révolution de Madagascar nanakarena tokoa ny hevitra araka nambaran'ny Clémence Raharinirinina teo amarana ny fandaharana isika fa everiko fa tsy adiso ety ampamaranana ny nafatrafatra satria mangataka mafy amin'Andriamanitra moa isika mba tsy ho mafy be ny fandalovan'ity rivo-doza Batsiraty hatreto aloha raha ny resaka mandeha sy ny amafy ny tafiotra satria ny atoandro tamin'ny 12 ora teo dia efa hoe manodidina ny 100 kilometatra isan'ora ny rivotra sy ny tafiotra entiny efa nandravarava sahady tetsy amin'ny nosy Maurice na dia mbola vao 70 kilometatra tsy miditra ny Maurice ara dia hoy aho hoe tena ilaina ny fitandremana ary maha-olo-pirenena solom-boafidy dia raha isykoa ndraikitra ny manentana antsika rehetrarehetra hoe hijery anaramaso raha misy toerana mampanahy tokony hiotsaka sy ny sisa dia n'izao re dia aleo dia mijery vahaolana satria laha tokana ny aina tsy hananam-piry zany zavatra izany tompona andraikitra rehetrarehetra isan-tsokajiny izay efa nanaovako antsoavy ihany koa moa tao amin'ny rindrina ny compte Facebook koa dia tena hoe raiso ny andraikitra manandrify mba tsy ho antsoavo antso makany anefitra tsisy mpamaly ka ao anatin'ny olana menjady vao tsy hitan'ny olona fa izy indray ny anteherana sy iantefandrena antsoantso samihafa ireny mirary ny fitahin'Andriamanitra ao antsika rehetrarehetra hierendoza ary tratriny amin'ny herinandro indray raha sitrapon'ny tompo ao aorian'ny fandalovan'izany rivo-doza izany mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray